Zava-dehibe eo amin'ny fitantanana ny commune tokoa ny fisian'ny famindram-pahefana raha ny fanazavana nentiny minisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana. Misy ho ity farany fenitra tsy maintsy arahana ary tokony isy ihany koa ny fiantsoana hoentin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary tokony isy ihany koa zany ny fiantsoana avy amin'ny district vao afaka miroso amin'izany famindram-pahefana izany ny ben'ny tanàna Amperinasa sy ny ben'ny tanàna Voafidy nandritra ny fifidianana farany teo. Arahantsika toy izao manaraka izao ary ny fanehonkeviny. Efa miparitaka manerana ny faritra rombropolo zany ny teknisianina anay dia misy regroupement zany zay anofanana ireo maire sortant sy ireo maire entrant ireo zany zay ataon'ny préfet sy ny chef de district. Aorinan'izay zany sady zao koa le izy ary marina tenenin'ny misy fanjakana teo zany hoe ny olona anao passation zany ny olona efa notifié iza moa tokony notifié tokony tribunal administratif notifié le olona fa fantatray fa tsy ho vitan'ny tribunal administratif zay zavatra zay ny olona andraikitra maro zay antsoroany dia ny préfet zay amin'ny chef lieu ny faritany zany no mandefa notification zany amin'ny district tsirairay avy dia anjaran'lehibe ny district amin'le toerana notifié le maire zay lany amin'izay fotoana zay vao manomboka les passations zany amin'izay fotoana zay fa mandray fiofanana ihany koa ireo maire entrant sy maire sortant satria ny zava-misy matetika tsy mazava hoe inona moa zavatra pasena raha izay faharoa koa nandray tsy inspection no atao amin'io sasany mitondra huissier sasany fa passation no atao ka hofanina aloha ny olona ary araka ny teneny misy fanjakana teo misy fandaminana misy stop zany zay tsy maintsy omena ao anatin'izay amin'izay miaraka manao daholo efa voaofana amin'izay fotoana zay notifié daholo ny olona zay vao mandeha le passation ary tsy ela zany mety hitrehitra antsika hoe ahoana zany procédure lavabe zany tsy lava zany efa mivoaka ny résultat ny amin'ny tribunal administratif ny préfet zao efa manomboka nanaparitaka le notification ny fiofanana efa mandeha amin'ity herinandro ty iverinay fa amin'ny herinandro ambony efa mandeha le passation